faly manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray izay manaraka izao fandarana izao amin'ity anio ity ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho anao hatrany eto ampanarahana izao fandarana manokana izao. Ingany Andriamanitra fiadanana hanolotra ny fanahiny masina mba azahoantsika hery amin'ny alalan'izao fandinihana ny tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay masina indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao zahay no ny fitahinao, mbola nomenao indray ity fotoana ity izay ahafahanay mandinika sy mianatra ny teninao. Mampianara anay ary aoka ny fanahinao masina ny asa ho amponay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny androany dia ny hoe mitoetra amin'ny tenin'ny mpamonjy. Mitoetra amin'ny tenin'ny mpamonjy. Efa nijerentsika hatramin'izay izay niarahako taminao teto fa ny kristianina dia tsy inona fa ny mpianatry Kristy. Izany hoe ny mpianatry Kristy dia ireo izay mianatra an'i Kristy, mandray an'i Kristy ho modely eo amin'ny fiainany, na ny fiteny, na ny fitondran-tena, na ny fomba fiaina, izany rehetra izany no tahafin'izy ireo. Ka ny lohateny indray zany amin'ity androany ity dia ny hoe mitoetra amin'ny tenin'ny mpamonjy. Ny mampiavaka an'ireo kristianina, ireo mpianatra fahiny zany dia ny atao hoe maharitra amin'ny tenin'ny Kristy, na hoe mitoetra amin'ny tenin'ny Kristy. Ahoana zany hoe mitoetra amin'ny tenin'ny Kristy izany? Zao no ambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:9-13. Jaona 4:9 ka ny 13. Jaona 4:9 dia ny 13 no jerentsika. Zao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Ny mpianatry Kristy zany dia tsy inona fa ireo izay maharitra amin'ny tenin'ny Kristy. Ny hoe mpianatra na hoe kristianina mitovy ihany zany ireo tenin'ireo, fa ny mpianatra dia tamin'izy tamin'ny voalohany ary rehefa taty aoriana dia natao hoe kristianina. Ny tena kristianina zany dia ny mitoetra amin'ny tenin'ny Kristy. Ny hoe maharitra amin'ny tenin'ny Kristy dia midika hoe tsy miova amin'ny teniny, tsy miova amin'ny fampianarany izay nomen'i Kristy ao amin'ny soratra masina. Tsy miova fa mitoetra amin'izay tenin'i Kristy izay. Na misy aza ny fiovana eo amin'ny fiainantsika ankehitriny, misy ny fivoarana samihafa fandrosoana, dia zao ny mitoetra amin'ny tenin'i Kristy dia mbola mihazona hatrany ny fampianarana izay nomeny. Ka ny mpianatra zany na ny kristianina dia ireo izay mihazona ny fampianaran'i Jesosy Kristy ary manahaka ny Kristy amin'ny fihazonana izany fampianarany izany. Ao amin'ny Matio 4:20, Matio 4:20 ka ny 13 dia zao no ambaran'ny Kristy. Matio 4:20 dia ny 13. Teny efa haitsika, tsy anjery izany teny izany, dia ilay milaza manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Maharitra amin'inona moa izany? Ny maharitra amin'ny tenin'i Kristy, mihazona ny fampianarana izay nomen'i Jesosy Kristy. Izany no atao hoe maharitra, dia ny mitana, ny mitoetra amin'ny fampianarana sy ny teny izay nomen'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe tokoa ny maharitra amin'ny tenin'i Kristy satria
izany no manambara ny fiainana mandrakizay, izany no anehoany ny maha izy azy. Zao no voasoratra Matio 4:20, ny andininy 5:telopolo. Matio 4:20 ka ny andininy 5:telopolo. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Zay no ambaran'i Jesosy Kristy. Zany hoe zao tontolo misy atsika rehetra zao de mandalo ihany ary miserana ihany, fa ny teny izay notenenin'i Kristy, ny afatra izay nampitainy tamintsika dia maharitra mandrakizay, ka tsara ary mendrika indrindra raha mitoetra amin'ny tenin'i Kristy isika. Ankoatr'izay, io tenin'i Kristy io de tsy maintsy ho tanteraka. Rehefa mieritreritra isika amin'izao fotoana izao de mety mametra-panontaniana hoe ho avy ihany ve, ho tanteraka ihany ve zany tenin'i Kristy zany? Fa izy tenany no milaza fa zay nilazana azy eo amin'ny soratra masina dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Zao no voasoratra ao amin'ny Lioka 4:20. Lioka 4:20 ka ny andininy 4:20. Lioka 4:20 ka ny andininy 4:20. Manambara Jesosy Kristy fa tsy maintsy ho tanteraka izay nanoratana azy ao amin'ny soratra masina. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. De hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Tsy maintsy ho tanteraka izay voambara sy nanoratana an' Jesosy Kristy sy izay zavatra nambarany rehetra, ka izany no mahamendrika indrindra ary tokony hitokisana indrindra, ary ny indrindra ny hoe hitoetra amin'ny tenin'i Kristy. Be deaibe zany ny zavatra iainantsika ankehitriny, be deaibe ny fampianarana, be deaibe ny ohatra sy ny hevitra, petrakevitra maro samihafa izay manoloana antsika, fa ny tena azo antoka indrindra ho anao, tena azo antoka indrindra ho antsika dia ny mitoetra amin'izany tenin'i Jesosy Kristy zany. Inona moa zany ny tena mahazava-dehibe? Ny maharitra amin'izany tenin'i Kristy zany. Fa nahoana no zava-dehibe amintsika izany? Na dia efa fantatsika aza fa tsy maintsy ho tanteraka izay ambarany. Ao amin'ny Jaona 5:10. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:10 ka ny andininy 4:20. Filazantsara araka ny Jaona 5:10 dia ny andininy 4:20. Zao no fivaky ny teny. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Rehefa mino ny tenin'i Jesosy Kristy isika, rehefa mandre ny tenin'i Jesosy Kristy isika ka mino izany, dia manana ny fiainana mandrakizay, ary tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zay ny tena mahazava-dehibe an'ity hoe mitoetra amin'ny tenin'i Kristy ity. Zava-dehibe ho antsika zany ny mitoetra amin'ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary io zany dia anisan'ny zava-dehibe resahan'i Jesosy hoe mahampianatra antsika, maha-kristianina tena izy atsika, de ny fihazomantsika ny tenin'Andriamanitra ary ny fitoerantsika, ny faharetantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny olona anankiray izay mandre sy mamaky ny soratra masina dia tsy ho elohina, fa manana ny fiainana mandrakizay. Ka raha raisiny ho fitsim-piainana izany dia hanana ny fiainana mandrakizay izy. Ary izany fiainana mandrakizay zany ny tanjony, izany ny tanjony, ary ny fialana amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ny tsy fanarahana azy kosa
na hoe fitsipahana na finiavana tsy hanaraka izany tenin'ny Kristy zany na hoe ny toetra am'izany tenin'ny Kristy zany de manala atsika ho tsy ho mpianatra, manala atsika tsy ho tena kristianina fa kosa mahatonga atsika ho any amin'ny fahaverezana. Azadino fa io tenin'i Jesosy Kristy io no hitsarana atsika. Io tenin'i Jesosy Kristy io tsy ny lalàna, tsy ny didy folo irery ihany akory no hitsarana atsika, fa hitsarana atsika ny teny rehetra izay notenenin'i Kristy. Ary zay ny tena ampirisihana atsika mba tsy hiala fa hitoetra amin'ny tenin'i Kristy dia zay vao ambarany soratra masina hatrany hatrany. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 12 ka ny 9 azafady. Jaona 12 ka ny 9 Jaona 12 ka ny 9 toy zao ny vaky ny teny: izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko de manana izay mitsara azy, ny teny izay nolazaiko izany ihany no tsara azy amin'ny andro farany. Ry mpihaino, ny tenin'Andriamanitra izay nolazain'i Jesosy Kristy, ny tenin'ny Kristy no hitsarana atsika amin'ny andro farany ty amin'izao andro iainantsika izao. Tsy ny kolotsaina, tsy ny zava-misy na ny fahadisoa ny hafa no hitsarana atsika fa ny tenin'i Kristy. Ary zay no mahatonga an'i Jesosy manamafy ary manasa atsika fa raha mitoetra amin'ny teniny isika de ho tena mpianatra tokoa. Ny mpianatra de tsy mba menatra ny tenin'i Kristy. Na inona miseho, na inona fanaratsiana, na inona fanarabiana, ary na inona fanenjehana sy fankahalana, ny tena mpianatra na ny tena kristianina dia tsy menatra ny tenin'i Kristy. Zao nambaran'i Jesosy ao amin'ny Luka 7 ka ny 5 Luka 7 ka ny 5 de zao ny vaky ny teny: fa na iza no menatra ahy sy ny teniko de ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy amin'ny rainy ary ny anjeliny masina. Na iza zany no menatra an' Jesosy Kristy sy ny teniny, menatra ny teniny, zany hoe tsy sahy mijoro na de efa fantatra aza fa izany no ambaran'i Kristy dia menatra ny fiarahamonina, de zao no ambaran'i Jesosy Kristy hoe menatra azy kosa izaho rehefa ho avy miaraka amin'ny anjely ary ho menatra azy koa eo anatrehan'ny indray izay any an-danitra. Ry mpihaino, ilaitsika ny mitoetra amin'ny tenin'i Kristy. Ny tena fanehoam-pitiavana, ny famonjena izay natolotry Kristy ho atsika, ny tena fanehoana fankasitrahana ary fandraisana, ny fitiavana izay natolotry Jesosy Kristy nanolorany aino fanatitra teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny faneketsika ny tenin'Andriamanitra, ny faneketsika ny teniny izay voalaza ao amin'ny soratra masina. Amin'ny Jaona 4:7 Jaona 4:7 Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha misy tia de hitandrina ny teniko izy, ary ny raiky ho tia azy ary hakao aminy izay ka honina ao aminy. Raha tia an' Jesosy Kristy isika, raha tia ny famonjena izay natolotry ny ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika, dia hitandrina ny teny, tsy hanaraka ny fanaondrazana. Zay no napetraky Jesosy Kristy ho fihaikana lehibe, dia ny fahazarantsika olombelona izay manaraka ny fanaondrazana, fa ny tena tian'i Jesosy Kristy ataontsika kosa de ny hitoerantsika amin'ny teniny ary ny hitandremantsika izany teniny izany. Raisin'i Kristy ho toy ny
firaisana aminy ny fandraisana ny teny ary ny teniny ary indrindraindrindra mba hahatonga atsika ho tena zanak'Andriamanitra tokoa izany. Zao no voasoratra amin'ny Jaona toko 5:17. Jaona toko 5:17. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Rehefa ao anatsika, rehefa mitoetra ao anatsika ny tenin'i Kristy dia azo antoka fa homeny Kristy atsika izay ilaitsika na inona satria miray aminy isika. Rehefa mandray sy mitoetra amin'ny teniny isika dia lasa miray amin'ny Kristy ka na inona angatantsika dia ho azontsika izany. Ny hafatra napetraka Jesosy Kristy dia izao: ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary mitoria ny teny. Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny fanirian'i Kristy izaho sy ianao dia ho mpianatra, izany hoe mitoetra amin'ny teniny. Mitoetra amin'ny teniny. Izay no hoe mpianatra. Atao mpianatra ny firenena rehetra. Dia hoy Jesosy Kristy hoe raha mitoetra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Izany hoe raha miteny izy izany manao hoe ataovy mpianatra dia aoka ny olombelona rehetra mba hitoetra sy hanaraka ny tenin'i Kristy. Ary ny teny fampanantenana dia hoy Jesosy hoe arindro zaho momba anareo mandrakariva rehefa mandra-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao. Izay hitantsika ao amin'ny Mateo toko 5:20, 17 ka hatramin'ny 20 izany. Ry havana malala, manao antso mba hahatonga anao, mba hahatonga atsika ho tena mpianatra dia ny mitoetra ao amin'ny tenin'i Kristy. Koa manasa anao ary mba tsy ho menatra, manasa anao mba hitoetra amin'izany tenin'i Jesosy Kristy izany, satria izany no ananantsika ny fiainana mandrakizay ary azahoantsika ireo fitahiana rehefa miray amin'ny Kristy isika. Fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay satria nomenao ny teninao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ampio izahay mba ho tonga mpianatra, hitoetra amin'ny teninao, hitoetra amin'ny tenin'i Kristy ka hiainanay izany. Ka na inona zavatra miseho dia mba tsy ho menatra izahay fa hanaraka izany hatramin'ny farany satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mitahi ny mpiaino sy mpanaraka izao fandarana izao. Mitahi anay rehetra ary arovy sy omevo fitahiana izahay, ambino amin'ny zavatra rehetra izay atao. Na ranofo na ra-panahy dia aoka ho feno hananambiampy izany fitahiana ho raisinay amin'ny teninao izany. Ho anao kosa ny voninahitra, ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.